Endriky ny tanàna aloha ny kara vaovao. Manana fahaizana farafaratsy Herin'ny lafiny rehetrarehetra samy majinika. Le lavadavaka zany ohatry ny androany zao misy lavaka eto, dia raha pitsa indray misy lavaka eto, dia mila tena fanatsarana betsaka dia betsaka mihitsy zany ny lalana eto amintsika, satria eo amin'ny centre ville zao mila misy lalana ratsy. Ny lalana aloha tokony tsara mendriky ny maharenivohitra azy aloha raha izay dia faharoa manarakarak'izay ny transport zany ahafahana mitondra olona simba raha sanatria vavaladiindrela ka potipotika ny lalana dia fiainana koa efa sarotra dia ilaina zany ho tsara foana ny lalana. Tsy andrasanao goka be tahaka ny fitoen'ny tolo ty manao hoe omboloha fonondro tsy anomparina vefa tafiditra ny lova ho zairina, ka raha mba tena tiana ho tsara foana ny lalana sy ateza tsy hitatra tsy hanao fandaniana be dia le voamento ny fahasimbana dia fa tokony atao ny fikarakarana majinika zay azo atao rehetrarehetra fa tsy andrasana ho simba be ngamba ny lalana vao amboarina. Ho anahy aloha le resaka fanatsarana ny lalana eto Andrenivohitra dia tiako satria mahita azy raha ohatra hoe amin'ny partie 67 akasiny iny tamin'ny fahavaratra eny dia mijaly be mihitsy le resaka tômôbilina koa hoe makasitraka manokana ny tenako amin'ilay fanatsarana an'ilay lalana satria zava-dehibe ilain'ilay vahoaka satria mijery zao raha ho anahy manokana mampiasa an'ilay lalana mijery an'ilay vahoaka no faratsian'ilay lalana dia misy teraka aksida tsy satra ilay izy dia mampalahelo ilay vahoaka satria aina no entin'ilay olona voadona tampoka no le faratsian'ilay lalana dia tsara ho anahy zany le hoe tiako zany le fanatsaran-dalana eto Andrenivohitra. Tsara zany vozona mihitsy ny lalana eto amin'ny ville eto moa zany. Be dia be zany tsy voafetra ilay ville tiako tenenina 67 Analakely satria io ny anisan'ny mahataraiky ny embouteillage amin'izao fotoana izao. Dia tsara mihitsy raha vozona ilay lalana zany. Tsy miandro hoe potika ilay izy zany zay vao vozona fa vao misy lavaka kely dia tokony efa ho atao ilay izy. Raha ratsy ny lalana mitarika embouteillage fa mila tsaraina ny lalana zany. Zavatra kilodoka tokony tapenan'ny tompona andraikitra. La zavatra simbasimba kely ireny. Endriky ny tanàna aloha ny kara vaovao. manana fahaizana farafaratsy Herin'ny lafiny rehetrarehetra samy majinika.